Ufakufatana betrany andrasako anareo voaka malagasy namako ary ampitsikitsikina no andrasako anareo ampitiavana lehibe indrindra itiky ny Messi mpanjaka tsaratsara ampanatretena no tenenako an'izany tsy zaho no tao Messi tsy zaho no teo mpanjaka ary tsy zaho naona za rery ihany natao hoe tsaratsara nalokany vavan'Andriamanitra zao anarako zao tany an-danitra Andriamanitra nefa niteny hoe nareo olombelo mba ratsy io aza ozy mahay manome zavatsoa ho an'ny zanakareo vao maika ve izaho Andriamanitra ty tsara ve tsy hanome zavasoa tsy hanome zavatsoa ho an'ny zanako do hoy izy ny olona sy ny mpianatry ny Jesosy tamin'ny andron'i Jesosy nanao hoe niatson'i Jesosy nanao hoe ry mpampianatra tsara maty ny Jesosy dia nandà Jesosy tamin'izany fotoana zany naona natao hoe tsara naona nataonareo hoe tsara tsy zaho ny tsara fa ny raiko izay any an-danitra Jehova ny tompo tsara ozy zay ny agnaran'Andriamanitra ny avako malala i tsara Genesis milaza an'izany ny agnaran'Andriamanitra dia tsara Jehova tompo tsara Jesosy mpiandry tsara natambatr'Andriamanitra anara roa satria niakatra Jesosy mitondra ny agnaran'ny tsara faharoa tonga tany an-danitra koa nitsanga tamin'ny maty mety nitompo tany an-danitra dia nomen'Andriamanitra ny anara hoe tsaratsara anaran'ny ray sy anaran'ny zanaka ry avako malala vaoaka malagasy namako ray tsy vako volo zaho tia namana sady tia olo tia longo tia fihavana tsy mba tiady tsy mba tia gidrigidra efa zokonjokonjatovy ihany aty matoe efa 50 ans zao 50 taona zao zaho zao lehilahy mijoro eto zao ka olo fa be fa matotra aho elaela ihany nandranesako hoe nahazo faleovan-tenana ny vaoaka malagasy eninamby 12 taona katroka androany amin'ty andro 26 androany ty zay nazahoantsika ny faleovan-tena teto ambonin'ny tany ono ary vaoaka malagasy tena mino ve nareo fa nahazo faleovan-tena marina antsika laraky ny fandiniako anazy angamba dia mbola faleovan-tena mangatrokatroky ny fandiniako an'izao fa zao tsika ny faleovan-tena zao manangasanam-pirenena niady mafy rahalay mongo niady antsika tamin'ny tolona tamin'ny nitolomana tamin'ny 26 juin tamin'ny taona taloha tany niady antsika ny rano dadabe tsika nisy niady tamin'izany mba niady antsika nefa dia dia tena mandraky ty androany dia mbola tsy hita ny mangirana mikasika zao faleovan-tena zao ny fandimidimy teto ny mpitondra firenena tamin'ny taloha voalohany Ratsiranana sy Ratsimandrava sy ny namany ary De Gaulle sy ny namany niady mafy ho antsika vaoaka malagasy nefa nakaty jusque tamin'ny Dede Ratsiraka dia mbola tsy hita ny mariny mandraky ty androany nefa dia olona manampaizana aby zany ravana ny fandimidimby ny mpitondra isan-karazany ny fandimidimby teo indrindra moa fa ny mpanao politika ny mpanao politika dia fa hita fa tena hoe niady mafy ho an'ty tanindrazantsika ty nefa mbola tsy natafavoaka ihany mandraky ty androany jusque zao mbola tsisy firenena maleo tena raha araky mifandiniako azy manokana ngamba ataoko hoe naty zaho rery any azy raha misy koa malagasy namako mandinika misaina mieritreritra olo matotra olo be amin'ny tanàna olo be amin'ny tany ty mety mahafantatra hoe ohatrany mbola tsy nahazo faleovan-tena tsika malagasy ka hoe tiako mba hampahatsay anareo ary mba hagnetsiketsika anareo mba hatonga saina amizay fa zao tsika vo tena mba manomboky hahazo faleovan-tena marina amizay satria le faleovan-tena tsika malagasy nampidin'Andriamanitra avy any an-danitra ozy ny tenin'Andriamanitra zay avy any ambony dia ambony amin'izy rehetra ka izaho ty dolo malaso baka anatany fa vonon'Andriamanitra tanga tamin'ny maty ndesin'Andriamanitra tany an-danitra aho dia nampidininy avy any ny agnarako taloha remboagny dia mandagnaky igny fa tsy izy koa igny fa vononiny any fa nomeny agnaram-baovao aho ho natao hoe tsaratsara tsara ny ray tsara ny zanaka mba ho an'ny malagasy aho mba ho faleovan-tena ho an'ny malagasy araka ny tenina fa vitako ny sonia nampanaovandriamanitra sonia zay tondranaky tany an-danitra olom-boositra aho ty ny olom-boositra hanavitra ny firenena ka nisambatra ny firenena zay manana ny olo voositra Andriamanitra ka ity Madagasikara tsika ty ravana malala zay tsy nahavitra tsika ela be zay tsy misy olom-boositra Andriamanitra direkta nitondra ny tanytsika nitondra ny firenena fa olotsotra voatendrin'Andriamanitra hitondra ny tany olotsotra hoy za tsy olo ratsy tsy olo adala fa olo kendry fa olotsotra fa mbola tsy nisy ny olo voositra Andriamanitra direkta avy any an-danitra tahaky anaka zao ka nalefa n'Andriamanitra nidina ambonin'ny tany ampanatretena safanako an'izao tsy miambo aho sao dia eritseritsy koa nareo hoe manandra-tena lehilahy io ka milaza ny tena ny voositra Andriamanitra ha zaho mahalala an'izany ka raha miakany anao manatona atsika resaky
ka raha tianao hanao fanamby am'izany fa hoe tsy voaositra raha miakany anao raha anao fanamby tsika matoky aho raha ianao finiavana tsika matoky aho naisitra tsika ranombolamena zany matoky aho fa zany olom-boositra avy any an-danitra voatenin'Andriamanitra hanavitra an'ity firenena tsika ty tonga ny mpamonjy tonga ny famonjena tonga eto ambonin'ny tany ka hoe revoaka malagasy raha tia hazo fahaleovantena marina tsika mieritsereta mitodia amin'io tsaratsara voaositra io fa voazarazara samby hafa ny fanomezam-pahasoavana ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra anakahy ny antony nangalana ahy ty ambony tany hosorana tany an-danitra de hitondra ny firenena efa azoko ty lay tolotsaina avy amin'Andriamanitra avoko ty ny lakile ny Madagasikara azoko ty ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra azoko ty ny pouvoiran'Andriamanitra faratapony ary azoko ty ny fahendrena faratapony zay hoentina hitondra ny firenena eto ambony tany eto Madagasikara ary mbola hanerana zao tontolo zao ary mbola isandrahaka zao famonjena avy aminakahy zao fa izaho ny fanandrify am'le faminaneny lava hoe isa zalahy teraka mila 974 ipotra avy ao atsimo andrefany Madagasikara izy zaho avy ao atsimo andrefany Madagasikara province ny Toliara fa région Menabe no district ny Menavazo avy ao Morondava Menabe ka hoy aho hoe tanteraka ny soratra ravako mahalala tanteraka ny faminanina ry zareo mpaminany ka aoka atsika ho tonga saina am'izay fa mijaly loatra atsika ela be zay mitodia anareo amin'ny tsaratsara eo hoy Jehova atsoy aho de ho valiko anareo atsoy aho amin'ny andro mahory anareo de ho vonjeko anareo ka tonga any an-danitra ny fitaragnany malagasy ory ny voaka malagasy mijaly ny voaka malagasy maika ny totonga ny fiainany malagasy de nivavaka ny malagasy de tonga any an-danitra ny fitaragnany tahaka nataony zanak'Israely nandevoziny Farao anatiny 700 tao ny fonany ny voaka n'Israely nivavaka tonga any an-danitra ny fitaragnany de niteny Jehova hoe reko ny fitaragnany voaka oloko reko ny fitaragnany zanak'Israely oloko ka hidina zao amonjy azy nidina Jehova tamin'ny andro Mosesy dia Mosesy ny tonga teo fa tsy Jehova izy koa ty nidina Jehova amonjy atsika nidina Jesosy zao ka tsaratsara ny tonga fa tsy Jesosy vatana na Jehova vatana ty Jesosy niditra agnatiny gnay koa ty nivakina ny lambosiko nampidira agnatiny vatako Jesosy zay agnatiny nagnosoro ahy araka ny teny hoe sambatra ny firenena zay manana Jehova Andriamanitra ka niositra na Andriamanitra ny Jesosy araka ny teny Jesosy ny fanahy ny tompony ato amiko nagnositra ahy itory ny teny soa mafaly fanahy ny tompony ato amiko nagniraka ahy ny fanahy ny tompo no ato amin'ny tao amin'ny Jesosy ravako malala ka hoy aho hoe androany moa de hiarabana anareo vahoaka malagasy rehetra hiaravandreo namako aho hiantsiko satria iaho ihany no magnambaran'izay hanao hoe hanambaran'izay teny zay hoe tratry ny ansaramanitra ianareo ry vahoaka malagasy namako rehetra ka miarabanareo aho engany anareo mba ho tratrana asaramanitra koa misingeringerina fa zao asaramanitra lehibe na tratranareo tamin'ny tao ty zao firarian-tsoa mirary ka mirary zaho mirary anareo vahoaka malagasy rehetra ary mirary soa anareo aho ny piniko rehetra manerany tany rehetra ary ty tanako mifakofaka ty efa mitondra fahasoavana ny tokantranareo sahady ty na ny ampetan-dranomasina any zay mino ahy na ny tsy mino ahy azaky mahita ny sariko zao mifalia fa sambatra anao na eto Madagasikara na eto plateau Tananarivo na ny province ny mino ahy ny mahita ahy mitsikitsiky aminao aho fa Andriamanitra mitsiky aminao zay nitsikany tsaratsara zaho milaza aminao nitsikan'Andriamanitra za tsara no agnarako tadio ny tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly hoe ny anarany no milaza azy fa izy tenany io vakio misaotra masina fa ao zay ny anarany no manambara fa zany ny tena izy tsara no agnarako no menindray ahy tsara koa ny zavatra miseho avy amiko zaho tsy lolo hafa ny sasa manao hoe lolo hainareo tsara zay navahan'Andriamanitra soa ho hainareo tsara hoe iza marika tatandrazana de iza tsaratsara androany mba miteny an'izay fa zaho tsy hoe manenjiky azy na magnaboaka azy na mandratsiratsy azy fa izy no somary nandalo kely ny fiteniny taminakahy fa hoe izy ndray hono ny talohako izy ndray hono no tamin'ny 2007 de zaho no tamin'ny 2010 he raha marika tatandrazana hadininao nga ny teninao tao amin'ny larotondy raha heninao zao teniko androany zao tsy nivavanao ny teny hoe
i tsaratsara ijonona mpanao batisa melo alalahy de zaho tafara fa zaho Jesosy hoy anao da seko namaly anao direct tamin'igny fa niteny tamiko ny raiky hoe aza mamaly an'io izy fa velao fa ho tratra an'izay teny navoaka ny vavany any fa ho kendany vomanga asesiky ny tanany io après n'igny tsy nigadra anao tsy anao nidoboky taponja tany satria miteniteny zavatra tsy avy aminao anao aby milaza hoe Andriamanitra direct nagnositra anao nga tsy zaho nagnositra anao tanao ty nagnositra anao tany tamany ambady miandrovazo ka mbola amin'ny télé mo azo miteny tsotra an'izay ka amplisin'izay nagnavaky ny tenanao anao fa tsy zaho nandratsiratsy anao tatandrazana revoaka malagasy so mba hoheninareo zao teny zao tsy zaho iady aminazy za tsy miady amizazakely zaho ne 50 taona 50 ans za 30 taona arivo no hediako mbola atsasaky ny taona koa zany ka tsy iady amizany aho ary tsy miady amin'olombelo zany fa devolo rediako sy ny fanahy ratsy fa kosa manambara avao mba aiza nivoaka malagasy manavaky tsara hoe iza tsaratsara ka iza marina marina tatandrazana avy eo atsimo direct avy eo Bekily Toliara zay atsimo fa tsy hoe atsimo andrefana tatandrazana 30 taona tatandrazana Atandroy tatandrazana lava be zaho atonontonony tsy fohy tsy bory kely ary tsy lava loatry tatandrazana tsy avy aty andrefany Madagasikara fa izaho no avy eo atsimo andrefany Madagasikara zaho avy eo Amorondava ka samby hafa zahay ndray ny fokonay hafa izy tatandrazana Atandroy zaho bara avy eo ihosy ny tanindrazako ivoibe iranihira ilakaky isalo fa tsy avy eo nopirako fa ndray mandreniko niterako tao fa zaho teraky Menabe ponina ny Menabe aho vaky masitagny Amorondava faritry Menabe district Miandrovazo ka samby hafa zahay ary amplisin'izay tatandrazana mihitsy nilaza ny tena fa hoe izy ony de lolo inona ny lolo aminareo voaka malagasy inona ny lolo mbola napiany any le teny tao Facebook hoe lolo vokatra hony izy ngamba nataoko hoe tadiavitsika amin'ny telefôny zany raha mbola misy ao ay mo ngamba ny telefôny misy mba meo kely vetivety aloha roatra misy telefôny ho aseho kely vetivety fotsiny agnatiny lavaka telefôny mama avao koa le tatandrazana ny teny hoe lolo izy mba agnaty Facebook ao zany lolo ao izy lolo vokatra inona zany ahoana zany fetseretanareo gnainareo zay nataony tatandrazana Batisa regny nataony lolo vokatra Batisa nataony lolo Batisa mba ahoana zany mahazo ny lohanareo regny amizao ahoana marina hazo anareo androany zay ny teniny ary zay tsy aho nagnaboaky an'izay tsy aho nagnambara secret tatandrazana fa izy tena niany nagnambara secret io ary izy io tsy maintsy hipotra amin'ny andro farany de ho hita eo satria ao amin'ny farany gnahitana azy zay ny hoe andeha ny tantara de sambotsarainy tantara la mandeha ny andro mandeha ny vola ho hita eo izy ho hita eo n'izy zao de nazava tsara hita Facebook miteny tatandrazana ka soa mba hiavaka tsara revoaka malagasy nareo tony de misy mandraindray atendro revao ny sasany misy mandray atendro ny fotsiny tapoky miteny sasany tatandraza any ny tsaratsara any tatandrazana non hafa maraka tatandrazana hafa tsaratsara samby hafa zahay samby hafa eo ka soa zany hazava aminareo tsara izay raha zay ka fiarabana no ataoko aminareo vaoaka malagasy eto androany ny raha soanareo aho fa fahasoavana ny no mba ho tonga any amin'ny tokantranonareo tsiraikiraiky ity andro androany tia mba hafantaranareo na nareo agny andafy agny fa hatao direct mako zao raha zao hapita agny na misy vazako agny mieritseritra hoe efa eto Madagasikara ny Mesia zaho ny Mesia vrai ary zaho ny voatendrin'Andriamanitra hanavotra ny firenena malagasy ty ary zaho nataon'Andriamanitra fitaovana hitondra ny firenena ho atao filoham-pirenena zaho atoato ao fa tsy miteny hoe amin'ny 2023 amin'ny 23 na 2024 aho lasa filoha tsia tsy miteny an'izay aho fa zaho olo tsy mba miteniteny foana zaho olo masimbava fa tsy matsy vava soa zavatsara fa misy olo marenina masina masimbava masipiteny aho zaho olo masipiteny aho ka niteniko de hoe raha fa zaho no miteny hoe avy ny fotoana hanoko afako agnambarako ny teniko hoe io ngamba so hainareo tsara
marika tatandraza ihany ty. Zao ny anty anao video. Zao ny anty anao video. Ary ty videoko ty mivantana amin'ny olona iny, olona manao satroka be lelaky be iny. Le mitondra taratasy iny andy amin'ny asese iny. Mivantana aminao videoko ty Antoine. Raha fiziky tena lulunde menaka ngonde ovo. Avasena. Ka huya hoe natoroko anareo sariny izy igny. Io izy io sary natoroko anareo. Hainareo tsara, samby hafa zahay. Ka manomboka androany mba avao tsara revoka malagasy namako rehetra eto Madagasikara na anivelany na nareo Antananarivo na nareo province rehetra avao tsara le hoe marika tatandrazana, avao tsara le hoe tsaratsara. Samby apôstôly aby zahay fa izy koa mba misolo tena ho apôstôly, za koa misolo tena ho apôstôly. Samby apôstôly fa samby hafa io hafa ny tondran'Andriamanitra ahy, hafa ny tondran'Andriamanitra anazy. Samby lana aza fangaronareo zahay fa samy managny langazy itondranay ny fiteninay avy amin'Andriamanitra. Ka zay re afaka mahalala ny hafatra apetrako aminareo. Ka soa zany hafatatra tsara nareo, halala tsara nareo, meritsereta nareo manomboka amizao androany zao. Fa ity tsodrany lehibe omeko anareo ty mirary soa aho mba ho tafita soane ny firenenantsika mba ifanena amizay olo tsara hanavitra atsika. Fa zao tsika voaka malagasy de tena mijaly. Efa nitenin'Andriamanitra tamiko io hafatra hoe ijaly ozy voaka malagasy mitsangana malaky anao tsaratsara hanavitra azy. Ijaly malagasy iletika Madagasikara, komaiky iletika Madagasikara mitsangana tsaratsara. Efa nitsanga tamin'ny tele nagnambara taminareo ty azy la hanavitra Madagasikara. Fa nitsanga tamin'ny radio, nitsanga tamin'ny gazety, nitsanga tamin'ny tontolo eny nagnambara isaky ny province nitoro filaza nagnambara tena hoe ity zao zala olo voahotr'Andriamanitra avy any an-danitra hanavitra ny firenenantsika malagasy. Mbo tsy niny any nareo malagasy, mbola tsy niny foana nareo, mbo tsy nagneky avao nareo, mbola nivily lala avao, mbo nifidina nary politika ihany, mpanao politika ihany. Ka ozy ny tompo hoe he mpanao politika ane ka nahira ozy io. Zay ny teniny taminaka. Zao ny teniny, zao ny teniny itady zao teny dideratsiraky igny fa zao ozy raha ohatra ka hoavitra Madagasikara de fa zao ndikan'izany tsy avitra tsony Madagasikara. Raha mbola dideratsiraky tsy avitra tsony io, ary raha mbola mpanao politika ny hitondra ny firenena. Zay ny dikany teny dideratsiraka raha avako malala avoka malagasy ho an'izay misaina, ho an'izay mandinika mandine zay teny zay. Fa zay ny teny dikany teny dideratsiraka hoe tsy avitra tsony Madagasikara io. Raha mbola mpanao politika ozy hitondra ny Madagasikara tsy avitra tsony Madagasikara. Ka raha ohatra otony mpanao politika no mitondra azy ka avitra Madagasikara fa azo any apasana ozy, sarotra be tsy possible zany zalahy. Olo efa pasana agny ve ho foazinao ataony mbo hifoa koa zany safe zany de tsy androsa Madagasikara raha zany no andrasana. Ka hoy hoe ity za tsy mpanao politika fa olo tsotra zanak'Andriamanitra avy any an-danitra mihitsy, le vohotr'Andriamanitra vohotriny Jehova ary solotegnan'i Jehova ary nataony Andriamanitra ho Andriamanitra tahaka ny Mosesy. Ozy Mosesy hoe hoy Jehova tamin'ny Mosesy, ianao ry Mosesy de ataoko Andriamanitra ho an'ny Farao, ataoko Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Ka ity aho zay solotegnan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tahaka ny Mosesy natao solotegnan'Andriamanitra. Tonga eto magnambara amin'ny fomba miavaka ary amin'ny fomba miendrika ary amin'ny fomba mihaja. Ka magnambara aminareo soa ka soa zava-soa raha zay. Ka aoka zany nareo hafantatra tsara hoe tsara ny miaraka amin'ny tsaratsara, ka mety ny miaraka amin'ny tena mety. Ka tsy haiko moa izy teo ngamba le vidéo teo ohatra tsy hitandreo le izy teo fa so ma zay hambarako so fa tamin'ny vidéo nahitako ny fitenin'igny Andriamatoa marika tatandrazana nagnambarany tenany izy fa hoe lolo aho ozy ary lolo vokatsy. Ka gaga aho zany naharian'izay, ka gaga aho ary manasakian'le namana nagnambarany zany teny zany tamin'ny Facebook. Rivotra
magnendrika rivotra lolo magnendrika lolo lolo vokatra ataoko mahita lolo vokatra koa reo ty ray mitsorako kedakeko jiaby nareo menakady ty retiko aminareo any tafiko any lagny nareo kedakeko zao angatsy zao lolo olona toanako tsy azo mena sena karany toanania zany anao président olona toanako tsy azo mena sena karany toanany lolo atsalolo fitorina hoe atsalolo lolo vokatra zany manoana anao président dia manakory ny hevitsinao no zao anao mba misaina avao raha tsy taty ary amin'ny tele ma dia teny soa aterma fitorinao ahitanao aty kaoko karaha letako io zany hitondratsika malagasy io ilatsaka député izy zao a dia aveo izy a hanao bobo voanjo a dia aveo izy a hivatra gâteau a dia aveo izy a miditra any am-pasana dia mivokatra dia mitondra agnara lolo a dia zay zany hitondratsika malagasy ary zay zany manohana ny présidentsika amin'izao fotoana zao sambatra ny présidentsika za toagnana lolo toagnany lolo vokatra tena sambatra so dia zany ary so dia zany ary mahatonga ny président tsy mitodika aminay zanak'Andriamanitra tony io e mba teniko zay so dia zany mahatonga anao raha lahy président tsy mitodika aminay zanak'Andriamanitra tony raha tadidinao tsara angamba olobe a anao ray aman-dreny président république olobe manakaja mbalao tagna baiboly koa lakolaka olobe manakajana no nitondrahy so dia mbo avy agny aminay avao manko tiky directo ma zio so dia mbo avy agny hitany soa olobe manakaja olo manjary olo matotra olo kendry olo tena tompony Tananarivo ary olo nianatra olona be diplôme pasteur olona be diplôme be diplôme be faratapony ary mpaminany be faratapony nitondrahy teo anatrehanao raha hainao angamba ty olo ty raha tadidinao io so dia mba agny avao anao ko mahita an'izao sary zao agny raha tadidinao io olo nitondrahy ity zaho ty di ty anao di ty ny vadinao ty koa ny vadiko di ty olo ty Andriamanjato ry sara zay ekeny Tananarivo ary ekeny mpanao politika rehetra ary ekena tany Israely ary tompony fahefanangeza lahabe nagnambara taminao hoe io ihany ny olona zay nifanena tamin'i Jesosy Kristy ary nihona tamin'i Jehovah ray tany an-danitra ka nifanaritaava tamin'i Jehovah Andriamanitra ka velona ary naverina Andriamanitra aty ambony tany ity tsaratsara tianino izy olobe ny teny taminao nefa zay tsy ndrarainao tsy nasianao sira tsy nitodinao ndraiky tsy mba nivitenao na mba indray mandeha aza ndraiky tsy mba nampanosinao ny tranao na mba indray aza nefa olon'Andriamanitra avy any an-danitra zao fa inona zavanisa ty afara ny lolo vokatra ny lolo nomenao 4 ny lolo nomenao vola nanoagnanao bombo voanjo ny lolo nomenao ny harena hanaovana gâteau dia hoy aho hoe ry havako président nanakory ka ianao dia so dia diso lalana re zay ngamba ny teniko farany fa magnambara aminao fa namanao za hoe longonao za hoe fianakavianao aho hoe fa za tsy lolo za olo velona mitafy taolana mitafy nofo aman-draha manataolana hoy Jesosy tsy mba toy izao ny lolo tsy mba toy izao ny angatra tsy mba toy izao ny matoatoa hoy Jesosy fa manana na taolana nofo aman-draha ny matoatoa ozy ny lolo tsy manana nofo aman-draha tsy mba matoatoa za fa tena mitafy nofo aman-draha ka hoe androany aho apitapitako zao resaky zao ho tonga aminao namako agny ho tonga amin'ny fotosofina manam-pahendrena ho tonga satria misofina dia azo tenenina amin'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra ny sofiny tsy lalovana fa mahare ny tagnany tsy fohy fa mahavonjy ny masony agnabo fipetraka Andriamanitra fa ambany fijery mahita atsika ty ambony tany ny aparen'Andriamanitra ny mason'Andriamanitra misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy ka omeko anareo numéro téléphone sao dia misy mangetaheta efa rerdraraka ihany moa tegna manome numéro téléphone fa zany hoe alefa agny sao dia mba misy olo velo tapoky sao dia mba misy olo manjary tapoky mahita an'raha zao satria maro olo manao mbo tsy mahay tsaratsara zao ka hoy aho hoe
izaho le olona nitsanga tamin'ny maty mbola tsy nalevina mbo sy tagna-pasanao fa teo ambony fandriana no nitsangana tamin'ny maty natsangany Jesosy apanda 2 jours iza volombelona nanao témoignage tamin'izany ny ben'ny tanàny Mendrovazo tamin'izany 2010 zany sy ny mpanao gazety ny TVM avy ety Tananarivo nidina tagny ary pasteur avy ao Antsirabe niaraka nanao témoignage tamin'izany ary ny vahoaka zay nagnaradia ahy sy ny fianakaviako tao nahita an'izany amin'ny faritra nisy anaka ry avako malala za tsy mitory tsisy pirofo sasany zany de mitena tsy mitory tsisy pirofo tsy mitory tsisy pirofo ndray raha tsy hitanaka ataony tsisy pirofo nefa mitory misy ny raha hitany maso hozy ny baiboly zay hitany masonay sy reny sofinay ary nitsapainy tagnanay no ambaranay fa ny sasany zany le raha tsy hitany masony ataony hoe tsisy ataony misy pirofo nefa tsisy pirofo zany zaho le tena mitory ny tsisy pirofo za nahita tavana an Jesosy Kristy nikasika am Jesosy ary nahita ny tavan'i Jehova napetraky tambony seza fiandrianany ary nosorany nanao siniany bokin'Andriamanitra nametrahany ny fahefana nametrahany ny agnarany agnamiko aby zany témoignage goavana be ny témoignageko ka am'izao 26 juin zao a kopakopa-tana omeko atsika voaka malagasy rehetra na eto Madagasikara na any ampirin-dranomasina magasitraka tompoko lahy mangatela omeko numéro telefony 034 89 867 64 034 89 867 64 tsaratsara ciao ciao veloma mandrapiona au revoir tout le monde tous